Any aminay daholo ny dossier anareo rehetrarehetra reo ary hojerevana zay mba haintsy satria ny fitsarana zany dia hoe fitsarana rehefa misy ny olana dia tokony mahintsy rehefa tsy nanao dia olona dia tsy nanao rehefa tsy meloka dia tokony tsy ho meloka zay ny zavatra tokony ho izy. Tsy fampanantenana fotsiny zany fa asa avy hatrany ary isan'ireo nisitraka izany voalohany Irakotorovelo higadra teto efa 30 taona mahery zao. Gadrako zany zay efatra amby 30 taona. Ny taonako zao 70 taona. Ka mangataka famondraam-ponao Andreo Matofiloha mbo ngody amizay fa reraka be ny eto. Aiza ny fianakavianao? Fianakaviako zao tam'izany alatany izy zao mifantako hoe mbola sao tsy otsony. Aiza io? Any amin'ny faritany Tanety be fivondronana ny Zorobe. Ka enao misy fianakavianao mamangy enao aty sa tsy misy? Tsisy mihitsy. Tsisy fianakaviana intsony? Tsisy fianakaviana mamangy intsony. Enao ve nanao an'le eloka? Zany hoe tsy le eloko aloha endrikendrika fa tsy tena nataoko. Olona rery avy alatra hoe ombina ohatran'izany. Enao re migadra taty zany? Za ihany migadra aty. Tamin'ny 9 enao nigadra teto? Tamin'ny 9 nigadra teto. Mananjanaka enao? Mananjanaka telo menada. Fa tsisy namangy anao taty? Tsisy namangy anao satria mbola kely izy niloza. Dia zao no atao androany enao dia avoketo ary misy vatso omeko anao mba hoentinao miavaka aminy. Toetra ny Andreo Matofiloha.